Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy ankafalinina indray ary no andorana anao ny metodetiny andro amin'izao akatoko ny fety izao dia ny Pentecôte sy ny lundi de Pentecôte any amin'ny alatsinainy zany no farana ity tetony andro ho an'ny anio ity. Ao anatin'izay toetrany andro izay moa dia tsara no mampahafantatsika fa raha ho an'ny tany anio zany sy ho an'ny rafitsaro dia somary mbola mahazovahana ny tsoka avy aty atsimo atsinanana zany hoe andraondraona hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanana afovoantany iny mety ahitana orona malefaka aty amin'ny morotsiraka atsinanana zany hoe volinandro tanteraka aloha zany raha ho an'ny izay rafitso izay misavatsy kelikely kosa izay makany amin'ny lahady sy alatsinainy Pentecôte anoany hojerentsika amin'ny tsipriany zay fa milohan'izay dia mbola mitoetratrany ny filazana makasika ny mafiny zany hoe mahery ny ranomasina aty amin'ny morotsiraka atsimon'ny nosy aty misy zany ny alin-drano avy any atsimo andrefana tokony hitandrina araka izany fampiasany ranomasina amin'iny atsimo nosy rehetrarehetra iny. Ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina ary dia mandraondraona hatrany aty amin'ny ilana atsinanany afovoantany ilana atsinanany analamanga rehetrarehetra iny mety arahany etika izany any amin'iny manodidina ny manjakandriana iny aty amin'ny morotsiraka atsinanana kosa dia ahitana orana malefaka ny morotsiraky ny Maroantsetra sy Nalanjorofo ary atsinanana ny ankoatr'izay aloha dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny tolakandro ho an'izay rapitso izay ihany dia mitovitovy hatrany moa zany takariva mety arahany erika ny ilana atsinanany afovoantany mahitana orana malefaka ny morotsiraka atsinanana rehetrarehetra iny fa dia mbola maina hatrany aty andrefany nosy. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa ho an'ny rapitso dia 2 ka hatramin'ny 3 aloha ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany somary tafidina hatramin'ny 7 ny ambany indrindra ny morotsiraka atsinanana kosa dia 3 ka hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 30 morotsiraka andrefana 7 ny ambony indrindra ny faritra Sofiano ahitana izay. Toy ny tetry ny andro ihany ary raha ho an'ny alahady kosa indray dia efa somary misava ny tsodrivotra mangatsika fa mbola andraondraona ihany aloha ny ilana atsinanana afovoantany somary mbola ahitana orana malefaka kely ny vomaraina aty amin'ny morotsiraka atsinanana fa dia ho maina hatrany ny morotsiraka andrefan'ny nosy maripana manodidina ny 1 ka hatramin'ny 2 eo ny ambony indrindra amin'ny afovoantany manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4 ny morotsiraka atsinanana 20 ny mihoatra ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa dia mbola ny faritra Sofia ihany 30 degré Celsius. Amarana ny toetry ny andro kosa ny alatsinain'ny Pentecôte dia misy orana malefaka hatrany ny morotsiraky ny faritra Nalanjorofo sy Toamasina ary amin'ny manodidina ny Antalaha iny torak'izany koa misy tandrifon-drahona aty amin'ny farany atsimo faritra nosy sy ny faritra atsimo atsinanana aty fa ny ankoatr'izay dia mandimby ny rahona sy ny masoandro ny maripana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 1 ny afovoantany 2 ka hatramin'ny 4 ny morotsiraka atsinanana 1 ka hatramin'ny 30 morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia mbola ny faritra Sofia hatrany 30 degré Celsius. Makasika ny falitony rivotra eto an-tanànan'ny Dehibe kosa indray ary dia antony amin'ny ankapobeny ny tany falitony rivotra eto Antananarivo nandrisiny herinandro ity ary dia nahitana fiakarany ny 2 andro na izany na tsy izany ambony fetrany OMS avokoa zany ny rehetrarehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny telo andro manaraka kosa no jerenina dia vinavinaina ho isy fidinana aloha izay tany falitony rivotra izay zany hoe ambany zany amin'ny ankapobeny ny tany falitony rivotra. Dia mankasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany mandrisanao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.